Mbola ao amin'izay tolon'ny baolina kitra izay ihany azo lazaina fa dia vonona tanteraka ny atrika ny Poule des As ny ekipan'ny Kosfa izay handray anjara amin'izany fifaninanana izany. Efa fantatra avokoa ireo ekipa efatra hiatrika ny Poule des As, ahafantarana ny ekipa faharoa solitena ny Ligue Nanalamanga amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra taorian'ny andro fa 17 nataony alakamisy sy alarobia lasa teo tany Carillon. Anisan'ireo tafita amin'izany dingan'izany ny ekipan'ny Kosfa. Raha nambaran'ny jeneraly Razana Jauna Mamy filohan'ny komity mpitatana ny Kosfa baolina kitra dia efa vonona tanteraka hiatrika izany Poule des As izany ny ekipa miaramila. Tafakatra amin'ny Poule des As moa zany ny Kosfa ankehitriny ary vonona tanteraka hiatrika an'izany lalao zany. Ny Kosfa moa zany tsy tonga ho azy zao tafidirana hiatrika amin'ny Poule des As zao fa teo ny ezaka izay natao. Hita zany teo amin'ny fitantanana, hita ihany koa ny fanavaozana an'ireo fitaovana ary indrindra fanatevenana an'ireo mpilalao. Ankehitriny zany dia efa ao anatiny tanteraka mihitsy ny Kosfa ary vonona hiatrika an'ireo ekipa rehetra izay hiatrika amin'ny Poule des As. Tsy mitsahatra koa nefa izay mbola mikaroka hatrany hanatsara ny ekipa amin'ny alalan'ny fanatevenana an'ireo mpilalao ary indrindra ihany koa ny fanazara-tena. Mikasika ny ara-batana moa dia amin'ny miaramila dia efa vonona tanteraka izahay fa dia miandry ny fotoana hanaovana ny Poule des As dia tondram-bavaka ny ekipa ho tafita soamatsara fa zay ny tanjona. Marihana tokoa fa ankoatran'ireo mpilalao efa nanana ny lazany tao amin'ny ity ekipan'ny Kosfa ity dia nanamarika ny taom-pilalaovana ho an'iry zareo ny fidirany Nono tao amin'ity ekipa ity. Ireo rehetra ireo dia narahana fanazara-tena matotra. Nanamafy ity lehiben'ny Kosfa taranja baolina kitra ity efa fahazarana ny manao fanazara-tena ho an'ny miaramila. Saingy ny resaka fiarahana sy ny tetikady sisa no amafisina amin'ny fiatrihana n'ity Poule des As ity. Andrasana fatratra araka izany ny zava-bitan'ny miaramila ao anatin'izany Poule des As ahafantarana ny ekipa faharoa solitena ny Ligue Nanalamanga izany. Teo izao kosa ireo vokatra tamin'io andro fa 17 io. Ekipan'ny Ejego Plus nanamotsana ny SS Abnam tamin'ny isa 10 ny Kosfa sy ny Osika Foot ny saraka ady sahala 2 ny Mama FC nandesy ny Kospienne tamin'ny isa 4 ny Tana Formation nandesy ny FC Tana tamin'ny isa 7 ny AS Dema nandavy ny ekipan'ny Mivan FC tamin'ny isa 3. Fantatra moa fa aorian'ny 20 jona nanaovana izany Poule des As ho an'ny eto Analamanga izany.